Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarandrehetra ny anohitra na fiainantsika tsiraray avy indray tafahoana amin'ny afatra fo iarano amin'ny tenako dia ny pasteur Tojokana Avaromanana avy atao amin'ny fiangonana Fianaram-baovao amin'ny Kristy akasitrahako hatrany ny MCTV miara-miasa aminay amin'ny fizarana ny afatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Raha mamety dia enoetra amin'ny farany ny afatra ary enoy amin'ny fonao rehetra fa hitondra fiainana be dia be, hitondra famonjem-panahy, hitondra fanasoavana ao amin'ny hoavinao rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiainana tsara lavitra ao anaty vavaka maharitra. Iresaka aminao indray androany ny zavatsoa fonosin'ny vavaka maharitra. Mino fa tena tsindrin'ny teknisianina soratany mihitsy hoe ao anaty vavaka maharitra. Misy manko ny vavaka tselika, misy ny vavaka vetivety, fa tsindriko androany vavaka maharitra. Vavaka aritsika raha tsara indrindro misaotra betsaka anao indray zay nomenao izao plateforme izao ahafahana mifampahery fampitahizara-panahy amin'ny alalan'ny teninao ho asoavana an'izy rehetra amin'ny Jesosy manaraka ary miaina indrindra raha anaiky sy akatoy zay inona ny voka-tsoan'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, rehefa miresaka tsika olona maro amin'ny Baiboly dia ozy ny olona maheno amin'izao fotoana izao ka ny olona tany amin'ny Baiboly anie hafa mihitsy ohatran'ny teametraka zany fa tahaka ny hoe super héros na superman ny olona anaty Baiboly. Tsia andeha ovaka itsika ny Jakoba 7 dia ny 7:10 hoy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Eli dia olona tahaka atsika ihany. Zay Baiboly miteny amin'izany. Eli dia olona tahaka atsika ihany ary izy naherin'ny vavaka mba tsy hilatsahan-dranorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranorana 3 taona sy 9 bolana. Ary ny vavaka andray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Manendry ny Baiboly olona tahaka anao Eli. Fa inona nampiavaka azy? Inona natonga azy ry havako? Afaka nampijanona izay tokony nampijanonana, afaka nandrotsaka izay tokony harotsaka, naharitra ny vavaka ary naherin'ny vavaka izy. Itsika dia miara-resy lahatra fa maharitra ny olona rehefa atsaka rano amin'ny paompy. Amin'izao fotoana fatapahan-drano zao dia mahita ianao be dia be ny olona tena milahatra adiny iray adiny roa mitondra an'ilay bidon jaune satria ilaina ny rano, mila misotro rano ny olona dia maharitra. Rehefa amin'ny 5:30 iny dia mahita ianao amin'ireny abribus ireny na fiatsonana bus milahatra ny olona te handray bus andeha hody ka mamy motoko dia milahatra ny olona. Isan'andro ianao eny amin'ny banky dia mahita olona milahatra. Gamany ianao rehefa nanana ny zany-trakefy zany dia hitanao hoe misaka kely dia misaka kely dia misaka kely. Ao ny anatitra vola, ao ny aka vola. Tsy maintsy maharitra ny olona na dia mbola misy olona 5 na 20 aza eo anoloana satria nahoana zay te aka vola mahay aka vola, zay te anatitra vola ihany koa te anatitra vola satria matahotra hitazona an'ilay vola. Hitanao amin'ny sehatra maro mbola azo tohizantsika ny lisitra manana faharetana ny olona fa ny magaga indray tsy maharitra ny olona mivavaka. Ao anaty fotoam-bavaka raha voatra mihoatra kely araka ny eritreretina ny fotoam-bavaka dia inona nataon'ny olona? Jery famantarana andro foana ohatra ny teteny hoe farano amin'izay ilay vavaka ry havana. Raha te hita fiainana be dia be ianao, raha tena te hita ny fahatsaran'Andriamanitra ianao, misafidiana manokana tena manana fandavan-tena hivavaka maharitra. Fa jereo tamin'ny andron'ny Eli maina ny tany, mosarena ny tany, tao anatina mizera ny olona rehefa nijanona tsy nirotsaka ny ranorana 3 taona sy tapany. Maty daholo ny biby fiompy sahirana ny olona miaina tonga tamina fahantrana lalina fa tao anaty vavaka no nandoharany Elia dia ranorana izay nitondra fahavokarana sy fahavelomana. Fantatrao moa fa io vahaolana mitadiavinao mambolana io mivava maharitra fa irotsaka io fahasoavana io, irotsaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Fitingo sady zany ny afatra androany aminaran'i Jesosy. Fiainana be dia be, vahaolana tsara lavitra ao anaty vavaka maharitra. Tena terena mihitsy zany ny tenanao hivavaka maharitra. Rehefa mba maheno ianao hoe alim-bavaka na vavaka sy fivadikanina maraina mandra-parivo ny andro mba ataovy kandida ray amin'ireny ny tenanao. Fa ho hitanao tsy hanenenanao zany. Fokely ny fotoana nionanao tamiko teto amin'izao plateforme izao fa tia kosa ianao manomboka androany ahatra mivavaka tahaka ny ianao naharitra ny andro olona adiny roa mba andao indray hivavaka adiny roa mety ve zany? Dao aritsika hivavaka. Ray tsara indrindro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny afatra izay mifampaherezanay na rahana pirofo amin'ny andavanandrom-piainana. Meo anay koa tompo mba haritra hivavaka, tsy maika hiala rehefa mivavaka satria ao anaty vavaka ny onanay aminao, ao anaty vavaka ny ivahan'ny olanay, ao anaty vavaka ny andraisanay tolotsaina, ao anaty vavaka ny isotomanay zava-pana izay asony mandrakizay anay sy ny fiainanay tao tany amin'ny anaran'i Jesosy.
taizao ary ny olonao tompo mba tena olombavaka sy mahatra mivavaka. Amen. Pasteur Tojoka Navakomanana niaraka taminao teto amin'ny MC TV izy akasitrahana hatrany tahin'Andriamanitra ny ianao. Ifampizarao zao afatra zao hoanao izay nanaraka tamin'ny réseaux sociaux. Hitanao fa ny lasanao tsy aresiny ho avinao.